zay ny amin'iny fa hiditra kositsika amin'ny akon'ny propagande atao anatin'reto sary manaraka ireto. Malagasy miresy ny fankaty andresy ny fahantrana ampandroso ny tanàna tanànarivo ramina sy madio andry falemana amizay ny atao tanàna vidiny bulletin numéro Mitsangane yazava vatunga ni fazavana arnivunaichi Jehova efampusa kamina. Teny ambopona misy kandida larana fahavalo amin'ny fifidianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra hiasina rakotartif mifampelezakevy ny maraina tahaka ny mahazatra azy dia misy ny takataka izay nataon'izy ireo tamin'ny vahoaka teny an-toerana halana mafisan'izy ireo fa rehefa lano be ny tanàna Antananarivo renivohitra ny tenany dia efa maty paika ny drafitra hitondrana ny tanàna sy ny programan'asa izay manome vahana kokoa ny sosialim-bahoaka. Amin'izao famarany fampielezan-kevitra izao dia manentana ny vahoaka Antananarivo ny tena fa matsy diso safiditsika satria betsaka ny mampanantena zavatra tsy azo tanterahana mihitsy azy ao anatin'le fetotena voazy hitondrana ny Antananarivo renivohitra na dia mandazy hitondrana azy fa ny tena azo tanterahana koa dia fahalalana voazay azy terako manokana dia hijery am'izay sy anotanteraka avy satria zavatra efa miaina zany aza amin'izay fahatompony hoe tetiasa fampandrosana fahalalana anatin'ny fahantrana maro ny fahalalana eto anatin'ny fahantrana azo atao tsavo zany ka manentana anao savony larana fahavalona numéro 8 dia tsy diso fahalalana ianao satria tena efa manana tsaikefa amin'izany hoe fahalalana olona anaty fahantrana zany ary manana fahaizana-tena misy hoe tantanana raha-panantarana hoe miady distraction fa tsy izay olona kely azy fa olona kely aoka ireo savitsary izy olona manana fahaizana momba zavatra zany fa tsika dia manana zany ndraiky zany ary mampenokoeza amin'ny mantanora kotejery manokana ho an'ny tanora tetiasa fampandrosona ho an'ny tanora na hoe famorona lasa ho an'ny tanora zany zay azo atao tsara zany hoe famatsina tetiasa ho an'ny tanora hatramovindy ko tetiasa isa taona zany amin'ny alala ny teti-bolany iny tanantanany vohatra rehefa katana araka tokoa zany teti-bola zany ary metabe koa rehefa manjolana ry hoe mpiara-miovinafika zay miarasa zay afaly amatsy ny tetikasa zay ho atao nilaza ndre matoy asina rekotartif kandida larana fahavalo izay natolotra ny manany tany voatanteraka Antananarivo ary ametraka azy amin'ny toerana mandrenitsika Madagasikara ka ametraka fitantanana mandala arasy madio ao anatin'ny volana dia io voatanteraka ny tanàna satria efa manana fifandraisana amin'ny famatsivolabavy ny tenany. Malagasy miray sy mifankaty zay no atao hoe mamimi. Vao maraina dia ny fampitona manerana amin'ny fokontany ireo mpanohana ny kandida hiarivo mitambatra Andriamatoa Hery Falimanana hanadio ny tanàna. Raha ny Teto Akazomanga dia niasa tana maro nentina hanadiovana ny tanàna nentin'izy ireo nanomanana ny kandida. Niantso ny kandida izy ireo mba hitsindro trano ny vahoaka madinika. Zay zany mba mangataka amin'ny kandida Hery Falimanana zany satria izy manome an'izao tolotra zao anay dia ohatra hoe zay mba tsy atao ambany zavatra fa zay tena hiady ho anazy sady asa ho anazy izy koa manampy anay ity zany no vality Notsindriny nandritra ny fiaonan'ny kandida mitondra ny larana fahafito tamin'ny vahoaka ny boribory tamin'ny fahefatra ny ilana ny fiara-miasa amin'ny fanjakana Foibe hanafaingana ny fampandrosoana ny tanàna. Ao anatin'ny programan'asa sy ny fanampy izay napetraky ny kandida Hery Falimanana ny fanampy mahakasika ny fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny. Koa arak'izany dia efa hitantsika eto fa manomboka sary miasa amin'ny alalan'ny fanodorana ireto fitaovana marobe reto mba ny asa fanadiovana. Donc fa baka ordure 1920 na roapolo sy valonjato sy arivo natolotra miaraka amin'ny kifafa sy ny fitaovana hafa ihany koa toy ny borety sy ny sisa ohatsika ampiseho fa tokony adio ny tanànatsika ary tokony adio zany koa saina amin'izao fiatrehana fifidianana zao. Ny fanaditsika dia tsy ho amin'izao ihany akory ny asa fanadiovana fa zay be ny tanàna voafidy eo
ary maniry izany ny kandida era-fanomanana dia mba hiara-iasitsika ho amin'ny fanadiovana tena izy ho amin'ny fampandrosoa tanànatsika satria botika Antananarivo ary hitantsika moa zany fa rehefa miditra any anaty fokotantsika dia tena maloto ny tanàna dia miendrika tokony averina ny asony arivo. Nahazo dabapako, angady, kifafa ary sobika ireo fokontany 20 eto Antananarivo entina manadio ny tanàna. Raha ny omaly dia nitsidika avy hatrany ny asa fanamboarana ny zaridaina Korondrano ny kandida era-falimanana ary laza ihany koa ny anitarana ny lalana Ambodivony hanamorana ny famovozan'ny fiara. Io maraina koa dia nanamafy fanohanan'izy ireo ny kandida era-falimanana ireo atoko sy vondrona politika maro samihafa toy ny HVM sy ny apela manao politika. Misy stand-up tanà dia manolotra anao any Yandry Concept ho be ny tanàna n'Antananarivo. Tanora sasy tsy mivadika amin'ny teniny ary ireo mpanolontsaina izay miaraka aminy manana fandavan-tena sy fahavononana. Tsangana amin'izay amp'izay fahanginanao tadio fa ny tsararay avy amintsika dia manana ty andraikitra amin'ity tanànatsika ty. Ay, anao atsika rehetra Antananarivo. Ity ho be ny tanàna n'Antananarivo stand-up tanà laharana fahatelo. Watsangatsika Antananarivo tanàna efa tena mitikizo ny fandrotean'ireo Fokotany 50 amin'ny 20 eto Antananarivo renivohitra no voatsidiky ny kandida laharana fahatelo stand-up tanà avy amin'ny Yandry Concept atao anatin'ny 13 andro ny isian'ny fampelezan-kevitra. Fotoana izay nampahafantarany tamponina eto Antananarivo ny fandaran'asa fampandrosoana tanterahiny. Fandaran'asa izay mifototra amin'ny famerenana ny asin'ny maha-olona ary mikendry ho fampandrosoana n'Antananarivo renivohitra mendrika ary moderna. Stand-up tanà efa niomana. Niasa tao anatin'izay miaraka tamin'ireo teknisianina maro. Anisan'ny zavatra anankiray tiako ifampiresahana angamba dia eo amin'ilay hoe raha iresaka fotsiny tsika plan d'urbanisme. Raha antsika malala fa 10 taona Madagasikara Antananarivo nanana an'izany hoe plan d'urbanisme zany. Nisy ny plan d'urbanisme farany iainantsika amin'izao dia tamin'ny 2004. Nefa tsy manaraka ny toetrandro intsony zany satria mivoatra be tsika 4,6% ny taux de croissance urbaine eto Antananarivo. Tsy maintsy mametraka tsika zany ao anatin'ny fotoana fohy an'ilay hoe vision 2030 ahoana ny fomba hiatrehana an'izay fitombon'ny isam-ponina eto Antananarivo zay ary io dia tsy maintsy mandalo any anatin'ilay hoe vision grand tanà. Kiondalana lehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ary tantaran'ny renivohitra amin'ny fifidianana be ny tanàna izay ataony ndraiky amin'ny 30 jolay avy izao. Tompony teny farany amin'ny safidy enao mpifidy. Niafatra teneniko amin'ny mpifidy rehetrarehetra amin'izao 2 andro miala ny fifidianana izao dia zao manatitra foana manana didy sy andraikitra tsika eo anivon'ny firenena. Ny ahafahanao mitsangana sy mijoro amin'ny firenenao aloha voalohany indrindra mandehana mifidy. Raha tsy fidy ianao dia tady tsara fa tsy maintsy misy be ny tanàna ho lany aza mipetraka intsony tsika ao anatin'ilay hoe mitaraina fa jandrotsika ho mpandray andraikitra. Ho toy ihany anefany dia ozy izy ny stand-up tanà miezaka nanao izay azo atao. Manana faharesen-dahatra amin'ireo tetikasa rehetrarehetra izay efa narosony na teny anivon'ny fampelezan-kevitra teny na eo anivon'ireny taratasy kely zaraina amintsika rehetrarehetra ireny. Afaka manatanteraka ny stand-up tanà. Za Yandry Concept mitarika ny lisitra stand-up tanà dia manaritra hatrany tsy hamelomako ny vady aman-janako miantony idira ho be tanà fa ho fanarenana ny Antananarivo. Mitodika aminao andro ary mijoro ianao mitsangana ataovy ny safidinao ary rasitraka ao fidioa ny laharana fahatelo miaraka amin'ny stand-up tanà. Mila olona mahavita samy joro ary manana paikady matotra ampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo. Tokana ny safidy fidio ny lisitry ny kandida laharana fahatelo Yandry Concept. Yandry ranavina Yandry Concept stand-up tanà jamelana ukoroso reptra stand-up tanà itsinjo trany na manana na unena stand-up tanà anandra trana usujerena stand-up tanà hoanao si wae stand-up tanà.
faiza miteny ataon'ireo candidat maro samihafa. Maro ihany koa ny milaza fa mampanantena zavatra atsika amina fampandrosoana fotodrafitrasa maro sy ny karazana. Ny zavatra mitranga nefa ny zavatra tianay marihana sy anaovanay antsoava amintsika rehetrarehetra dia fataro amin'ny zavatra napetrany ara-tantara teto amin'ny firenena ny tsirairay anatin'izany satria tsy olom-baovao ireo fa olona efa fantatritsika ny zavatra nataony ary ny zavatra tena azo raisina akaiky amin'izany enatra ho amin'ny fiarahamonina, enatra eto amin'ny tany sy ny firenena maneran-tany zany hoe fanomezana andraikitra ny mpanongam-panjakana zany satria manome lesona ratsy ny taranaka faramandimby. Ary izay ihany koa metinay andraisana ny andraikitra avy ato amin'ny VOT anentananay ny olona eny amin'ny fanaovana ny fitetezana fampelezan-kevitra eny zany satria androany zao zay teny amin'iny boribory tany faefatra sy ny voalohany iny dia tsy sasatra izay hatrany manome andraikitra ny olona mampifoha an'izay fandraisana andraikitra zay mampafantatra an'izay fandraisana andraikitra zay hoe tadidio fa tonga ity ilay fotoana hijoroana anaovana teny amin'izay fanarenana sy fanorenana amin'ny fiainantsika ho any amin'ny tena antoko ny fampandrosoana izay fa raha olona maikobaka ambava tsy ny fahaizany sahoana mitabataba akory no lazaina fa izy ny tompony rano fa io na mitabataba raha ny sahoana tsy boboka ihany ny tompony rano ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany loza ho an'ny taranaka faramadinga ary enatra ho amin'ny firenena izany olona tsy manisy asina ny ray aman-dreny zany indrindra ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana fanonana-panjakana ray aman-dreny afanahy ary raha teto amin'ny tany sy ny firenena mbola tsy misy zany hoe amin'ny fomba malagasy ihany koa hoe zanaka sa andray tanana ikasy tanana andray aman-dreny am-panahy zany na ray aman-drenitsika fotsiny ara dia tsy mendrika ny fiarahamonina malagasy Sami malagasy iray rehetratsy dia androsona zasy anao itady fianambavao candidat 02 inesika matavizao iaraloiny efa kompenao efa kompenao tery be le lalana le olona zany lasa be dia be nefa lalana tokony tsy atao tokana hoe varotany fa le tsy manana le toerana malalaka zany tsika hoe anaovana tsena angamba rehefa vary mivarotra taloha dia tsy mbola toerana dia voatoerana fivamatety tena problème hoe hitako zany dia le tsena le hoe mirosy bebe kokoa any amin'ny arabe zareo dia miteraka embouteillage sy problème koa moa amin'iny manara rehetra ny mpangady pôsy atahorana le tomobile no sécurité koa atahorana amile fiatsenana hitanao tena vehivavy dia tsy amin'ny tandrotandrona ihany aloha na fiatsena ary fandoko zany dia mba toerana atsena raha ny vaolana ao aty amiko aloha dia tokony omena tsena anankiray ny mpivarotra indrindra fa eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra tokony omena ny place ny tsirairay avy hoe ary tsena dia samy mahazo daholo zareo politika le olona sady tsy manao politika le mba olona akaiky amin'le vahoaka madame Arlala Ramanantsoa izy ny hitako ohatriny hoe tanora zany dia Arlala Ramanantsoa eritreretika izy satria efa mpandraraha efa ela dia efa manana expérience kokoa amin'le fitantanana zany sady mety mahita vahaolana madama io moa le anarany tena numéro 2 izy na fitaomba tsemikemika le politika fa na le politika zany tsy tia tetikasa ny angaviny fotony ka miponinao aminy no mahazo tombony paikady tsotra mahomby azo tanterahina tsara anatin'ny fotoana foy tsy miandro famaty vola olana lehibe eto amin'ny tanàna Antananarivo ny mpivarotra eny amoron-dalana tsy mbola nisy ary tsy mbola nahitana vahaolana nandritry ny taona maro asako anefa izany aiko ary nanako traikefa amatonany ho avaozina so atsaraina fotodrafitrasa ho atao lehibe moderna ary ho an'ny rehetra ho antsika mpanjifa kosa dia ho be azona isika sy ho entanina mba hietsena eny anivony ireny toerana voatokana ireny paikady tsotra sady mahomby azo tanterahina teny hierana ny fomba fiasa mitsangana soraty ny tantara arovy ny vatonao vidio ny vato larana roa ary lalara manantsoa
miarabantsika mponina eto Antananarivo renivohitra izay ato amin'ny fitantanana amin'ny fampielezan-kevitry ny candidat Rajersaona Nicolas Véronique laharana 5 ao amin'ny bulletin tokana. Mbola mitony fampielezan-kevitra. Androany zao dia tety ny boribory-tany anakenina ny candidat Véronique niainga tany amin'ny boribory-tany 5 nandalo ny Vandry sy Soavimasoandro niampitany akoron-drano niazo anankasina ary namory olona tena namontana ny olona tamin'izany fa mbola nandalo any ampamantanana Somazo Arivo. Amaranana ny fampielezan-kevitry ny candidat Rajersaona Nicolas Véronique dia mikarakara faradoboka miavaka satria dia amin'ny toerana telo samihafa no anaovana ny izany faradoboka izany ao amin'ny foibe amin'ny fampielezan-kevitra eny Atsiadana ao amin'ny kianja ANS Ampefiloha ary ny toerana fahatelo farany dia ny amin'ny tany menany Tamy Mamasay. Izany faradoboka izany dia tsy angingina fa iarahana amin'ny artista maro Fara Jones, Nantenaina, Ndondolahy, Melky, Yarisy, Tatans, Green, Zorayan ary Agrad Skies, Zaza MMC ary manentana miaraka amin'izany Liva Jax. Mbola zavatra hafa ihany koa mampiavaka sy mahafakely an'ity faradoboka ity dia misy ny fanolorana fankasitrahana ho an'ireo zanatsika afaka fanadinana CP. Anolotra ihany koa nofikena amin'ny tampihavanana ho fisaorana ny mponina Antananarivo sy ireo mpifidy azady ny candidat Rajersaona Nicolas Véronique. Amin'izao famaranana ny fampielezan-kevitra zao moa dia faly ny tenako anolotra reto omby eniny reto iaraha amin'ny sakafo amin'ny alalan'ny nofikena amin'ny tampihavanana izay atao rapitso eto Antananarivo renivohitra ao daholo zany ny boribory-tany eniny.